Salama dole. Anao famakafakana kely zany mikasika an'ity vidéo-ny Romil David catholique izy zany mafana fo be. Inao zany raha tokony izy zany tsy hitako moa zay tenao resahana satria attaque personnelle hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany le vidéo fa ny tiako tena aminareo fotsiny hoe ohatr'izao ve ny comportement na olona mpivavaka, comportement na kristianina zay le fahadisoana zay no mahatonga na misy tsy fanarahana foana amin'ny inoana kristianina satria kristianina izy ary izy mitovy filazantsara isan'andro amin'ny pejiny io dia ny zavatra nataony dia attaque personnelle ndresaka izy hoe zaho ny olona dala, zaho ny olona tsy manam-pahaizana, zaho ny olona tsisy fotony satria izy moa zay ianao no hoe invité any amin'ny fandevenana ny papa dia inona koa ny tenany teo olona dala, tsisy fotony, manana complexe d'infériorité zany rehetra zany ny antsoina hoe attaque personnelle. Nareo ve efa nahita ve nareo tamin'ny débat tamin'ny télé samy manana télé dolo angamba nareo na tamin'ny BFM TV zany na France 2 zany na am'izay télé rehetrarehetra raha zao tontolo zao ka mandeha ny débat dia le olona miady hevitra miteny hoe ianao manana complexe d'infériorité ianao ianao tsy manana licence ianao ianao zao tsy izy mihitsy zany, tena tsy izy mihitsy zany. Dia le izy zany nantanaovana izy dia zany anao hevitra mikasika ny ina moa zany hoe papomaty hoe tsy hitako zay tokony ampikorapaka amin'ny papomaty dia ao zany dia nanao attaque personnelle hatramin'ny farany izy ka amiko ny comportement ohatr'izao tsy comportement na mpivavaka tsy ohatra zany ny fieritreretako an'izany hoe mpivavaka kristianina zany respecté olona mitady ady hevitra ka zegny le izy liria nagatahako débat efa nisy roa taona zay dia tsy mety anao débat le fa hoe zaho tsy manana licence ka tsy miresaka amin'olona tsy manana licence da tsy fatiny akory CV-ko na manana licence na tsy manana licence fa tonga dia manambany fa ny tena fikan'izay matahotra izy nanao débat d'idée amiko matahotra izy miala-pa izy dia inao zaho tsy miresaka amin'olona tsy manana licence i Paul Rabard ve ina moa zany olona manana doctorat agrégation ry Romil manino izy manaiky manao débat amiko rehefa manao débat zany dia avoa izy zavatra agny lahy eo nge nahitana an'izy fa tsy mivazavaza fotsiny hoe la tsy eleny la connaissance Wikipédia la manao partage na vidéo fotsiny fofoy le izy fa ino moa zany comportan'olona mitsatsaka, comportan'olona malia anao Romil dia mitady excuse rehetrarehetra tsy anaovana débat amiko zay ny tena izy bande faible bande saribavy zay ny tena izy dia nitatatata manao monologue any amin'ny page any dia raha ohatra ka tsy hanao débat amiko dia manina za raha avela zany manao zavatra ataoko mino moa zany ohatrany ataoko eo maneho ny hevitra eto misy mpanaraka be dia be eto intéressé amin'ny zavatra resahako eto ka raha ohatra ka rehefa tsy hanao débat inona ny atakena anahy monsieur Romil inona atakena anahy dia ina moa zany hoe olona tsisy fotony makatso makarony dia ahoana moa lany invité any izy moa lahy dia eo indrindra no tena tsy fanaraka amin'ny principe an' Jesosy tena tsy manavakavaka nizaniza fa au contraire le olona le mahantra sy le olona tsisy dikany entre parenthèse ohatsika hoe Lazarosy inona moa Jesosy no iresaka amin'ny Lazarosy nefa izy zany mpanjaka ambony lavitra amin'ny papa manino izy miresaka amin'ny Lazarosy manino izy miresaka amin'le Samaritana natsaka rakitra manino izy miresaka amin'ny makorelina manino Jesosy miresaka amin'ny Satana dia ny olona ao amin'ny pejinao dia hoe aza miresaka amin'iny fa zao aza mandany andro amin'iny dia zay zavatra zay tsy izy mihitsy nareo tsy zavatra fantatra reo mihitsy mikasika fivavahana raha zay ny ataonareo satria Jesosy voaroa 12 taona Jesosy tamin'ny ray aman-drenina namonjy ny ino manjaka tany Jerosalema tamin'ny andro Paka dia efa nanao ady hevitra tany amin'ny synagogue 12 taona Jesosy dia aveo tateriny Jesosy niresaka tamin'ny ino moa zany niady hevitra mikasika tamin'ny izy moa mpanoran-dalàna i Levita sy ny mpisorona mikasika ny hoe tsy tokony anaovana ninina amin'ny andro sabata satria ireo olona ireo dogmatika be dia zany rehetra zany mampiseho fa Jesosy miady hevitra Jesosy manao débat na hatramin'ny Satana tany inefitra ary Jesosy tany inefitra
provoquer satana de mamaly sy Jesosy mamaly Jesosy hoe tsy nivato no tsy manino tsy nimofo no iveloman'olombelona nitondrahan'olona makorely Jesosy hitsapanany aviana de tena izy tondrahan'olona voly i Jesosy hoe ty misy vola ty omenan'ny Kaisara zao Kaisara mamaly foana Jesosy rehefa misy olona na miprovoquer na mitady discussion zay no bazin'ny kristianina ka raha ohatra ka tsy fantatrao zay Romile fa ianao milefa le discussion tsy miresaka amin'olona dala tsy miresaka amin'olona tsisy fotina tsy miresaka amin'olona tsy manana lisansa de tsy ao mihitsy anao zany tsisy zavatra fantatrao mihitsy mikasika ny kristianisme satria Jesosy nampiseho fa niady hevitra izy 12 taona Jesosy efa niady hevitra fa zavatra migagana fotsiny maninona reo olona rehetraretra 11 000 reo tsisy mba ny ray mba niteny hoe attaque personnelle nge zany ataonao zany izy mo Romile attaque personnelle zany ataonao amikoto zany fanevatevana fanambanina andraso alefako le izy 7 minitra le izy za tsisy fotoana anapahana le izy hoe ina neritreritna de miverimberina azy le zavatra tenenina io any miverimberina de alefako ihany le izy kanao tsy haiko hoe tonton Koto tany fa misy rehaky iha mimenomeno amin'ny pagenao mahakasiky Papa François io moa zany nisy olona andefa invitation aminao hanatsiky funérailles Papa François sa nisy katolika nitomagny aminao hoe mba manova hommage any Papa François la efa ni maty Koto e mba aseho amin'ny pagenao la Koto fa malahelo efa ni maty Papa François so de misy information tsy haiko ka mba asehoanay raha ohatsy hoe nahazo invitation spéciale hoe tonga avaty anao monsieur Koto fa maty Papa François mba hanatsika ny funérailles ataoko angambany fa tsy misy raha zay ary impossible ty hampisy azy satria Koto t'es pas quelqu'un en fait amin'ny dimension zavatra ohatran'izany t'es pas quelqu'un t'as pas ta place dedans inona ho izy anao ny raha raiko an'izany Papa François zany na maty oui c'est vrai tsy raha aman-drenao izy tsy havanao ianao tsy katolika donc c'est normal raha ohatra tu t'en fous fa le problème tu t'en fous pas fa tsisy olo miraharaha ny fisianao mahakasika an'izany tsanganjavasainan'ny kristianina katolika zany fa ianao miezaka mampiditra ny tenanao ao anatin'le zavatra satria averiko foana hoe tsisy ilavana anao eo amin'izany fahafatesan'ny Papa François zany tsy misy ataoko fa rehefa maty Papa François tsy nisy olana ndinika hoe any misy an'izany Koto zany ka ataon'olona iny Koto raha ohatra ianao tsy miraharaha ny Papa François firy ny président de la république eran'izao tontolo zao ho tonga hanatsika ny funérailles Papa François i Donald Trump ho tonga hanatsika an'izany ao Vatican i Emmanuel Macron nohon'izany hanatrehany ny funérailles Papa François zany tsy afaka izy hanatsika ny fivoriana Maurice mba hanehoaka aminao fotsiny fa zany Papa François zany paparay masina ny église catholique zany c'est quelqu'un fa tsy hitovy aminao mihitsy ianao zao raha sanatriany vava maty ataoko fa tsisy impact tsisy zavatra hoe miova ety ambony tany satria maty Koto nefa kosa Papa François rehefa maty ny emploi du temps ny président de la république eran'izao tontolo zao miova mety tsy takatsinao zany raha rehefa lavitra le analyse satria ianao olo tsy nianatra mety gaga nareo mahino anao hoe Koto olo tsy nianatra oui satria ho anjy tsy mahafantatra misy tantara kely zahay roa amin'ny raha lay satria tamin'izany fotoana izy nihaokaoka te hanao débat amiko satria za mampianatra ny finoana katolika de mahakasika ny Noël tam'izay te hanao débat amiko lery je me suis dit hoe d'accord ty olona ty maro ny kristianina mitaraina amin'ny zavatra ataony ok mba ho jereko ny capacité intellectuelle sy capacité d'analyse amin'ny fitiavany miditra amin'ny resaka rehetra mandalo eto Madagasikara ity no valiko simple izy ok vonina hanao débat aminao ampanajana Koto ny tenako à condition que mahafeno fepetra ianao licence fotsiny nangatahako aminy tam'izay diplôme de licence mba hanaporofo anao amiko fa ianao mba olona efa nanoratra boky nanao recherche tamin'ny fiainanao de mba même capacité kely tsika amin'izany débat zany de mba ho débatn'olona nandalina gaga za tam'izay fa kay Koto be menomenona miseho amin'ny mission mahafantatra ny zavatra rehetra atika tsy manana diplôme de licence astaghfirullah olona ohatran'izany ve nanovako débat au moins ianao rehefa tsy manana an'izany minimum de diplôme zany mangataka partage no ataonao fa zay ny hampitombony connaissance nao fa tsy tonga de mijoro anao mahay zavatra de te hanao débat handisoanao le zavatra ataon'olona nefa ianao na le minimum de diplôme universitaire tsy anananao akory fa taitra za tam'izay za tsy nieritreritra hoe
ty olona mahavita zavatra ohatran'izao ato amin'ny Facebook menomenona miditsy misy mahay zavatra rehetratika tsy manana na licence. Tamin'izay fotoana zay nahatsapako anazy kay ty olona ty manana complexe d'infériorité kay. Somary maro manko ny zavatra nitranga tamin'izay. Fa tsy ho tantaraiko zay tsy zay le votoatin'ny vidéo. Fa tiako ho tsapanareo fotsiny ianareo katolika zay te harary fosy te harary saina amin'ny hadalany koto. Ikoto zany tompoko olo tsy misy estime de soi, manana complexe d'infériorité. Zany hoe misy zavatra tsy azoazony eo amin'ny fiainany, mahatsapa-tena ho ambany izy de mitady fomba hialany amin'izay hagajana iainany zay fa tsy tafavoaka izy. De io mahatonga anazy ao amin'ny Facebook ao rehefa misy zavatra afaka anambanina olona anankiray, azoazony iainy satria mieritreritra izy fa rehefa manambany olona de miakatra. Fa saingy diso lalana izy satria tsy ohatran'izany ny fomba hitravaillena ny complexe d'infériorité mba hahatonga anao hatsapa fa olombelona ianao. De io nataony amin'ny Papa François io. Tsisy olona anie miraharahany koto zany. Izy ny Église katolika miraharahany koto zany. Fa izy zany mampiditra ny tenany eo. Azonareo le izy. Ka hoe izy koto hoe inona raiko an'izany Papa François zany na maty, inona nataony ho hain'ny firenenako. Tena hita hoe olo tsy nianatry, tsisy capacité d'analyse le mivola eto. Nao koto, ok, Papa François tsisy zavatra nataony ho hain'ny Madagasikara. Fa ka mandeha lavitsy fa ianao tenanao mba ino koto ny valeur ajoutenao amin'ny Madagasikara. Tsy Papa François za lehibe mitarika ny Église katolika maneran-tany no ampitahako anao satria tsy maintsy amin'izany ianao. Fa ny dérivé ny Papa François makana kiray fotsiny za dérivé eo anivon'ny Église katolika i mon père Pedro. Iny fotsiny no ampitahako aminao koto. Efa tsy tapetsipetsona ianao any ambany any. Raha ampitahaina hoe ino ny zavatra vitany koto ho hain'ny Madagasikara sy zavatra vitany mon père Pedro zay tsy malagasy akory ho hain'ny Madagasikara. Raha mon père Pedro sy ny asany ao Madagasikara ao no maty, heny ny économie de Madagasikara zany zavatra zany, heny ny société de Madagasikara zany zavatra zany, fa surtout ao Antananarivo. Fa ianao koto, raha ianao maty, tsisy impact négatif amin'ny Madagasikara. Tsisy hoe maty koto de misy olona manarivo tsy maintsy mihina hanina ao Madagasikara ao. Maty koto misy olona manaliny tsisy trano, tsisy pitaiza, tsisy mpananatra. Donc ianao mba olona ray mpianakaviana ihany, eny fantako fa tsy mora ny travailler ny complexe d'infériorité fa mba mitadiava lala hafa hitravaillenao zay zavatra zay fa tsy zavatra ohatran'io. Afaka alefako lavitra le analyse anaporofoko aminao fa t'es pas quelqu'un devant ny olona eo anivon'ny Église katolika raha amin'ny valeur ajoutée ny oentiny ho hain'ny Madagasikara fa tsy ho takatry anao manko le analyse satria connaissance Wikipédia no ampiasainao, mijery vidéo kely anankiray fotsiny anao de ino no eritreretinao ty ny tena fahalalana. Misy connaissance kelikely hitanao de ino no partagenao tena miseho anao mahay ny zavatra iny de maro koa zany ny olona manaraka anao tsy manana capacité d'analyse de lasa hoe ikoto ane misy dikany any ny zavatra teneniny. Oui, c'est normal, na ny adala raha miteny misy fahamarinana ny zavatra teneniny adala. Ko vao may ianao olona mba misy minimum de cerveau miasa, normal raha hitana zavatra marina ihany ny zavatra teneninao, mais fa rehefa contrebalancena zavatra zay de mazava loatra fa ny akabetsahany zavatra teneninao de zavatra tsisy dikany daholo. Bon, rehava malalako fantako nareo fa misy aminareo ny halahelo hoe aro mila tsy tokony handalo fotoana anao vidéo amin'olona ohatran'iny anao fa olona efa adalany iny olona tsy maintsy kanovana vidéo de hoy aho hoe hatao akory longo zao. Longotsika avao an'igny agny misy fiteniny zay baka Tuliarany hoe longo avao ty longo na iro maloto. Kakoto zao malagasy an'igny raha sagnatsia igny hitategna hoe kapokapohin'olo andala igny mijoro tegna hoe longonay la io fa gasy hiaro azy. Tiako tenenina hoe tsy maintsy tokoa izy hanovana vidéo fa longo de miezaka zany anao mampisy valeur anazy na de efa tsy mampisy valeur ny tenany izy. De koa moa le tenin'ny soratra masina any amin'ny proverbe hoe valio araka ny adalany ny adala de araka hitanao ny vidéo nataoko tsy vidéo misy fahalalana lalina be, fahenjena lalina be fa vidéo nataoko vidéo njaza satria zay ny capacité mifanaraka amin'ny capacité ny koto. Amaranako anazy mifona za koto raha ohatra diso. Manaiky diso za raha ohatra ianao maneho invitation amin'ny paginao hoe ity ane rô mila ny invitation azoko hoe hanatsika ny finaren'ny Papa François any Vatican de zay mahatonga iny menomenina hoe ina raha rahiko an'izany. Fa raha ianao kosa tsy nahazo invitation koto nefa zany ny zavatra paretakao amin'ny paginao hoe ina raha rahiko an'izany
de tsarov fa t'es pas quelqu'un quoi. Na ny fisianana ny existence-nao raha tsy hain'izany Vatican zany. Zay ny lava Monsieur Koto, mety mbola te hanao débat amiko ianao fa tsy haiko na efa nianatra anao de efa mbo manana diplôme licence mbola resaka sa mbola tsy manana diplôme de licence foana ve anao hatramin'izao. De raha manana moa ianao malalaka Romila afaka manao an'izany tsika. De raha tsy manana diplôme de licence ianao de commentaire no sisa azonao atao na vidéo any amin'ny pagenao satria iny tsy misy condition fa pagenao sy tananao no manoratra anazy. De araka ny fahalalanao sy ny adalanao ataonao. Zay fa veloma, vive l'église catholique. De zay hitanareo am'izay fa tsisy afa-tsy fanevatevana, fanambanina attaque personnelle zatra nataony. De aveo raha ohatra ka tsy manana fahaizana mikasiky zavatra manina raha atao le débat misy Romila, ataova le débat de hitasika io. Fa aza manao toetrana sarim-bavy miala pa am'le hoe tsy mandany andro, tsy miresaka amin'ny anina, tsy miresaka zany tsy comportement kristiana zany. De nao miresaka ina moa zany hoe Père Pedro, hoe satria ny Père Pedro ambony be, fa zavatra tiako valinao Monsieur Romila. De raha tapehanao ato, tapehanao ato amin'ny Google hoe Père Pedro pédophilie, zay ny mot-clé. Père Pedro pédophilie, de comme par hasard mivoaka daholo Madagascar eny amin'ny jugement sur une affaire pédophilie de la priorité à la pédocriminalité. Un réseau tribunal français démantelé à Madagascar, des milliers de pédophiles identifiés dans l'église catholique. À peine confirmé pour le père. Prêtre daholo, père. Rencontre avec le père Pedro et les affaires de pédophilie suisse à Madagascar. Comme par hasard, on tapait père Pedro. De ianao milaza fa hoe anaka valio hoe fa maninona rehefa manao mitape amin'ny Google hoe Père Pedro pédophilie de maninona mivoaka daholo ny affaire rehetrrehetra mba ame fanazavana. De mba angataka koa rehefa tsy hanao ina moa zany débat amiko any Monsieur Romila, de mba mangataka koa mba valio zao naninona ny abus sexuel rehetra nataony Abbé Pierre prêtre mon père Abbé Pierre efa 30 taona fantatry ny Vatican ny ao amin'ny ambony indrindra amin'ny église nanina nafeniny. De nanina nafeniny Vatican sy ny église ny affaire pédophilie rehetrrehetra reny. Zay mba fantanina fa manina nafeniny église. Zay hoe lazainao fa hoe Saint Pierre masina mankatsakaro. De io zao mbola voazao affaire Betaram io mbola vo am'izao fotoana zao misy sekoly katolika ao France ao de tena violé nampijaly ankizy, tena torture ny ankizy nefa ao pretra dolo mitao mba sera sy mon père sy rehetrarehetra. Mba azava amiko zay zavatra rehefa tsy hanao discussion amiko any ianao. De inona moa resarako teo, miteny hoe tsy manana licence koto. Ao ma lafa tarala fa tsy manana licence ary zay comportement le miteniteny fatany zay zay endriky ny olona bady zay zavatra zay. Tsy fantatrao akory ny CV sy ny cursus ka de nao tonga de miteny tsy manana licence. De raha tsy manana licence, ianao tsy resaka amina tsy manana licence de terre discussion de hitatsika io tsy fananako licence. Terroriste, putain de merde. Fa manao toetrana PD, tsy sa manao débat de ahodina tsy ny resaka de ahodina tsy nefa de tsotra kely. Raha ohatra lazainao fa tsy manana fahalalana koa lazainao fa manino koa de tano le débat. Sady tsotra be le débat satria ianao atao ty andafy. De vidéo fotsiny ataontsika amin'ny Zoom. Na vidéo fotsiny amina appel vidéo fotsiny de vite zany, enregistré de vite zany, de avoaka amin'olo leto le débat. Fa manino tsy sa. De ahodina ny resaka, fa tsy vahaolana ny manao attaque personnelle ohatrany ataonao io. Tsy comportement na mpivavaka zany. Manevateva olona, manambany olona, misozo olona, ina moa zany, mitsara olona. Ka anao tena chef d'état mankatsakaro, justement, zay mihitsy no zavatra tsy tiany Jesosy zavatra zay. Ary ny komban'ny Jesosy de miady amin'ny ina moa zany pisorona be sy ny levita sy ambara tonga rehetra amin'ny église io, zavatra tsy tiany Jesosy zany. Zavatra raha ohatra ka Jesosy historique no raisina. De ny Jesosy historique de hoe ny olona rehetrarehetra mitovy eo anaty an'Andriamanitra. Samy zanak'Andriamanitra daholo rehetrarehetra afaka miresaka direct n'Andriamanitra fa tsisy ilaina ny église, tsisy ilaina ny autorité
institution hoe misy papa misy monseigneur misy cardinal zany zavatra zany a c'est n'importe quoi zany fa raha iresaka amin'Andriamanitra ino manosaka aminao tsy tonga de miresaka amin'Andriamanitra mivavaka ianao eto de miresaka amin'Andriamanitra ina tsy afanao am'zany fa ina andaninao vola amin'ny eglizy andaninao fotoana ny chorale ny zakabe ny fivoliany dorcas ny ina moa zany fandraisana ny pasteur mivady ny scout rehetrarehetra c'est la connerie tout ça connerie fa raha ivavaka eto de vita le mivavaka azara tsy tiany Jesosy mihitsy zany kialany teny hoe ka chef d'état nafarana any Vatican no ino moa zany andevina rehetrarehetra naza invitation de tena tsy izy ala tsy izy ala fa tsy zany ny principe an Jesosy tsy zany mitovy dolo ny olona rehetrarehetra ny Jesosy tsisy hoe ty manam-pahefana ty zao amin'ny anatin'le hirany réservation lehibe zay hoe na manam-pahefana anao na filoha anao ninina mitovy ho tsaraina dolo ianao zay le izy ka le fanaovana institution hoe manina ny président any invité any amin'ny fandeverana de zay mihitsy zany tsy mampety an'le église zay mihitsy tsy mampety karaha misy olona mpivavaka be i Macron ve mpivavaka i tsy haiko izany Donald Trump ve mpivavaka invité andevina ny papa nefa misy olona mpivavaka be tena manompo any i Jesosy an'Andriamanitra tsy invité any satria tsy manana zay stature na chef d'état zay de zay tsy mampety azy fa farany satria fa lava le 8 minutes teo zao fotsiny na manana complexe d'infériorité c'est pas ton problème na tsy manana licence c'est pas ton problème na tsy haiko inona dao teny teo na olona tsisy fotony c'est pas ton problème fa raha ohatra ka say ala raha tsy sarim-bavy ala da asehoko eto amin'ny maso rehetrarehetra hoe mangataka débat amlaha hitatsika eo zany raha say ala raha samy joro fa hoe kristianina ala miaro ny catholicisme ala miaro ny ina moa zany ny fivavahalahy ala de ndao terne fa aza manao resaka PD aza manao resaka sarim-bavy ahodina ndresaka ahodina attaque personnel ny ataolo lahano zany ahoana moa zany raha ohatra ka tsy invité amin'ny Vatican de manina zany tsy manana droit aneho ny hevitro afaka maneho ny hevitra daholo rehetrarehetra tsisy feralala am'zany azaza pepololahy fa tsy ampoaniko la raha débat de profo ihany ko raha tena hoe resy la raha débat profo ihany ko mangataka